Niarahava tompoko faly mandroso any tokantranonareo ny tenako amin'ny alalany ity fandarana santé hebdo ity manasa anareo ihany koa hiaraka aminay hatramin'ny farany aloha hevitra mahakasika ny tanora manokana no entinay eto amin'ity tapany voalohany fandarana ity ny fahasalamana ara-tsaina tafiditra ao anatin'ny fahasalamana ihany koa ny fahasalaman'ny saina misy ireo olana maro izay mivesatra sy mahazo ny tanora dia horesahantsika eto amin'ny tapany voalohany izao fandarana izao zany amin'ny ankapobeny sokajiana anankitelo io olana mpahazo ny tanora io sy ny olona ihany koa amin'ny ankapobeny ny voalohany ny fahaketrahana ara-tsaina na ilay ambara amin'ny teny vahiny hoe dépression ny faharoa ny tebotebo be loatra ary ny fahatelo dia ilay fikorotanana amin'ny fihetsepo na ny trouble du comportement ireo raha ohatra hoe avohitra anaty vala anankitelo zany ireo tena olana ara-tsaina mahazo ny tanora dia manam-pahaizana manokana anankiray no hitondra izay fanazavana izay eto amin'ny tapany voalohany fandarana androany ho an'ny tapany faharoa fandarana kosa dia manodidina ny tontolon'ny fahadiovan'ny tanana ny zavatra hohanina ny zavatra ampiasaina izay raha tsy voatandrina dia mitarika any amin'ilay antsoina hoe typhoïde na ny fièvre typhoïde izay amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny fivadihan'ny mangatsiaka mafana izay mampiseho ireo karazana aretina tafiditra ao anatin'izany ny areti-kibo, ny fanaviana, ny hafanana miakatra izay mety ho isan'ireo fambara mahatonga an'izay typhoïde izay ihany koa. Hidirantsika ary aloha ilay lohahevitra voalohany izay resahana mahakasika ny olana ara-tsaina sy ny tanora. Olana mahazo olona maro maneran'izao tontolo izao ny olana ara-tsaina ireo tanora ny tena voakasika noho ny fiovana hita eo amin'ny vatana sy ny sainy ary ny fihetsepoany izay miseho mandritra ilay fialana amin'ny fahazazana miampita any amin'ny fahatanorana na ny fotoana ny atolan-tsento. Tanora ray amin'ny tanora fito maneran-tany no manana olana ara-tsaina araka ny atotanisana avoaka ny vondrona maneran-tany ho an'ny fahasalamana. 50 isanjato ny aretina ara-tsaina dia manomboka alohan'ny fa-14 taona ny olombelona ary ny 570 isanjatony dia alohan'ny fa-14 taona. Ny tanora zany eo amin'ilay hoe adolescence zany tena fotoana hoe fotoana anankiray zany hoe misy fiovana lehibe eo amin'ny ara-batana ohatra mitombo ny habehany vaky feo ny lehilahy misy maniry volo any amin'ny faritra tsirairay avy any hatrany amin'ny kasarotanany dia toy ny vehivavy koa ohatran'izay manomboka maniry nono ilay vatana zany lasa miova ankoatran'izay vatana izay dia ny tena zava-dehibe miova ny ati-doha tsy zaza intsony izy nefa tsy olon lehibe ihany koa. Dia eo izy nefa ny tanora eo mitady an'ilay atao hoe fahaleovantena izy nefa tena naneva manokana izy dia tena lasa eo izy manomboka hoe be famalina izy zany mamaly valy kely izy manontany ray aman-dreny le lasa manohitra izy satria tena naneva manokana izay hoe individuation. Rehefa tonga eo amin'ny 12 taona eo ny tanora dia tsy maintsy mandalo an'izay zavatra izay te hisaraka amin'ny ray aman-dreny izy nefa tsy mahafoy ny ray aman-dreny ihany koa te hiaraka amin'ny namany koa izy te hitovy amin'ny namany izy iny zava-dehibe mihitsy dia mila resahany iny mila raha maso tsara mila fampiresahana ny tanora hoe inona ny zavatra mitranga fifampiresahana zany no tena tokony atao miaraka amin'ny tanora miaino azy tsy voatery manana vahaolana ianao dia miaino azy satria be da be ny fanontaniana ao an-tsaina eo dia misy mampitahana ihany koa lasa mampitaha ny tenanao amin'ny olona hafa taloha misy hoe manana taritasy akatara dia mila mitovy amin'ity valahana ohatra dia lasa zay indray ny lamaody dia lasa manaraka an'iny daholo zay le misy tendance ataon'ny ankizy ankehitriny satria ny tanora dia zay mihitsy izy hoe s'identifie zany miezaka mitovy amin'ny tanora namany izy. Tsy fahafahapo amin'ireo faniriana sy fanontaniana maro be vokatry ny fiovana eo amin'ny vatana sy eo amin'ny saina ireo no mitarika olana ara-tsaina amin'ny tanora amin'ny ankapobeny olana ara-pihetsepo izay miaingana amin'ny fomba fisainana ao amin'ny ati-doha. Ny ati-dohan'ny olombelona raha ataoko sary fotsiny ny ankavanana no mibaiko ny fihetsempo ny émotion tsy ny fo akory fa ny ao amin'ny ati-dohany misy an'io centre des émotions misy an'ilay atao hoe système limbique zay eo amin'ny teny frantsay mialatsiny ny tenan'izay zavatra izay mba ho hazaka kokoa dia izay dia ny ankavanana zany teneniko hoe ny fihetsempo dia ny ankavia kosa mifehy ny zaka hoe fandiniana io le tsy itovizantsika amin'ny biby io satria io le hoe cerveau logique io ahafahantsika mandinika mandanjalanja
ny zavatra tokony atao, zavatra mety sy ny tsy mety. Le ambony a misy ny antsoina ihany koa hoe eo aloha indrindra misy hoe cortex préfrontal zay, atao aorianany ty andro tena be antsika ty zany le zavatra zay, ao misy faritra zay a izay tsy kelikely ny fivoarany mandritra ny fiainan'ny olombelona. Any amin'ny fa 5 taonan'ny olombelona any vao tena matotra io, vao tena hoe matoy zany io faritra io a, de any vao tena tonga le hoe fahamatorana eo amin'ny olombelona. Eo amin'ny tanora de ny faritra mifeha ny fihetseham-po no tena mibahana. Fihetseham-po na ny émotion zany a ambony kokoa amin'ny tanora noho ny fandaniana na ny ati-doha servolozika ozy ny frantsay. Nefa ny faritra ambiny zany le faritra le ati-doha mitarika fandaniana le servolozika sy le cortex préfrontal zany a mbola somary taraiky kokoa ny fivoarana. Le teneniko teo hoe mbola any amin'ny fa 4 fa 5 taona any vao tena feno fahamatorana zany. Zay mahatonga ny tanora hoe be fahamalina kely izy, mora tezitra, mora maratra fihetseham-po sy ny karazany zany. Mora tezitra, mora faly, tia andrakandrana, tia makatahaka ny tanora eo amin'ireo fotoana ireo. Ny lafiny tsara kosa mipoitra ilay saina tia famoronana na esprit créatif. Eo amin'io adolescence io zany a ny ankizy a, eo le mahay mamorona. Ny teniko teo hoe ny ati-doha misy ny fihetseham-po, ny émotion no mivelatra bebe kokoa, ambony be mihitsy. De eo zany ny ankizy zany afaka mamorona, eo zany misy an'le famoronana mozika sy ny karazany io a, manana créativité be ny ankizy io fa tokony arahana ampiana. Rehefa tsy am'zay mantsy a, rehefa tsy créativité no mitranga de lasa ataoko hoe destructivité avy eo, hoe fanapotehana, lasa manao zavatra ratsy izy avy eo. Iny tena loza be iny. Rehefa tsy hainona mitandrina an'izay fihetseham-pony zay a, de lasa manao tao foana izy zany. Azo sokajiana telo ireo olana ara-tsaina amin'ny ankapobeny: ny fahaketrahana ara-tsaina na dépression, ny tebiteby na trouble anxieux ary ny fikorontanana amin'ny fitondran-tena na trouble du comportement. Isan'ny loza mananontany ireo tanora vokatra izany ny famoizam-po. Raha ny tanisa hita Madagasikara de olona 12 amin'ny ray hetsy eo no manao an'izay famonoan-tena zay. Ny famonoan-tena marika zany, ohatrany hoe signe zany io hoe fanantenana lalina ho an'ny olombelona zany io, fanantenan'ny ao anaty ao zany. Io zany raha vao misy an'izay misy fambarakely miteny raha vao mitika famonoan-tena zay ny ankizy, ohatrany hoe teo faty a, za tsy teo eto aminareo intsony a, na metraka hafatra kely amin'ny taratasy na zao moa na any amin'ny Facebook ihany sotry zany, any amin'ny tambajotran sosialy a, de mila mailo betsika zany. Misy alahelo lalina, misy olana goavana ao zany mila fantarina, mila resahana le tanora. Ny fiarahamonina, ny ankohonana sy ireo tontolo rehetra manodidina no manefy ireo fihetseham-pon'ny tanora ireo ary mamaritra ny fahasalamany ara-batana sy ara-tsaina. Tena olana amin'ny fiarahamonina malagasy a, fady no miresaka fihetseham-po, ohatra hoe malahelo ny ankizy de tsy voatery de bedesina hoe zany ve de inona mampalahelo amin'izany, raha mitomany de inona koa mampitomany eo. Fa tokony fantarina hoe inona le zavatra mitranga, hoe inona tokony fantarina zany hoe fihetseham-po, hoe inona ny ao ambadiky ny fihetseham-po. Satria ao ambadiky io fihetseham-po io misy hafatra lalina zany io. Ohatran'ny hoe fiarakodia, misy voyant allumé kely mirehatra mena sotry zany. Ohatrany hoe simba ny hisatra, lany ny solika, misy tsy fametezana eo amin'ny motera sotry zany. De reny zavatra reny, ohatry reny koa ny émotion. Matoa isika manana fihetseham-po anankiray a, de misy afatra omen'ny vatana ao. De mila fantarina hoe inona le afatra omen'ny vatana antsika, hoe malahelo ve a, tezitra ve a, sa misy ratra ara-pihetseham-po azoko ve tao. De mila fantaran'ny ray aman-dreny ihany koa zay, satria ny tanora tsy fantana le izy indraindray, de mila resahany amin'ny ray aman-dreny sy olon-dehibe atokisana le zavatra zay. Voatery hoe hanana vahaolana foana tsika fa le hoe fiainoana fotsiny. Mahatsapa le tanora fa misy olona miaino sy miaro azy. Tsy ondalana lehibe zany e, miova ny fisainana, miova ny vatana, miova ny ati-doha, teneniko hoe ny fihetseham-po tena mibahana, de mila arahana izy zany. Ny tanora mantsy tsy teny aminao zany ankizy e, hoe misy an'izao na misy an'izao, sarotra be. Mila décodena mihitsy eo, mila fantarina kely hoe inona. Fa ny tena zava-dehibe a, mila fahatokisana zany izy, mila mahatoky ny tanora hoe tena mihaino dada, tena mihaino neny a, tena mihaino ty mpanabeako ty, hoe azoko atokisana. De le fiarahamonina tafiditra anatin'izay a, fahasalamana ara-tsainan'ny tanora de tafiditra ao ny fiarahamonina, zany hoe ny mpanabe, ny olon-dehibe, ny ray aman-dreny.
Ankoatra ny fiarahamonina mitana anjara toerana lehibe amin'ny famolavolana ny fihetsepon'ny tanora ihany koa ny fampiasana tambazotra sosialy sy ny efijery na écran. Tambazotra sosialy io mila fahamailona goavana zany io zavatra io satria ohatrany hoe varavarana voainao io dia mitromona daholo ty jiolahy rehetra ty dia fandray ao le ankizy. Dia ho an'ny tanora efa manana olana kely lasa fialofana le tambazotra sosialy. Lasa ao izy mahazo namana. Lasa mahazo namana dia manaraka ny zavatra ataon'ny olona any ivelany any. Izay efa manana kolotsaina hafa tsy mitovy amin'ny kolotsaina malagasy. Dia tena misy fifandonana kolotsaina isan-karazany mihitsy dia mikorotana be ilay izy. Tsika ray aman-dreny zany ray aman-dreny efa somary nilaozan'ny toetrandro kely tsika mbola Facebook ohatra. Tokony fantaritsika ray aman-dreny hoe inona daholo nalaovin'ilay ankizy ao, inona nijeren'ny ankizy ao. Izavy ny namany ao. Inona zavatra jereny ao. Raha mijery écran ny tanora tokony hoe ao amin'ny efitrano misy olona, ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny hoe ao ny ray aman-dreny dia mahita ny jereny ao. Fa tsy hoe mitoka-monina any amin'ny efitranony any, tsy fantatra izay ataony any. Varavarana misokatra io ho an'ny olon-dratsy miditra ao amin'ilay ankizy ao, tonga ao aminy ao, mi-influencer anazy ao. Tena influençable be ny tanora. Dia misy koa zao ny hoe lalao vidéo na jeu vidéo reny zao ohatra. Lalao vidéo betsaka ny lalao vidéo feno herisetra tsy tokony lalaovin'ny ankizy ny tanora nefa be da be ny manana accès. C'est que Call of Duty, GTA, Residence Evil, Ville tsy ny karazany reny, misy resaka basy, rà, antsy, misy famonoan'olona, misy miteniteny foana miteny ratsy sy ny karazany. Ny ankizy mpanao an'ireny tsy voatery hanao herisetra izy. Fa eo le mitarika fiovana ny toe-tsaina avy eo. Tsy manana fo mangoraka intsony le ankizy eo. Le hoe empathie hozy sika. Very le fo mangoraka satria adiady lava no hita ao amin'ny anao. Lasa tsy manana fifantohana intsony ihany koa amin'ny fianarana. Satria io écran io dia mangalatra zay mihitsy io. Io écran io dia alainy mihitsy ny fifantohantsika. Lasa makao foana tsika. Mbola tokony hivelatra hitombo ara-batana sy ara-tsaina ny tanora hatramin'ny 25 taonany. Isan'ny fotoana saripady sy tokony hitandremana indrindra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona io fotoana io araka izany. Inona ny tokony ataon'ny tanora? Mila manana torimaso ampy ny tanora. Zany hoe ampy zany adiny 9 hatramin'ny adiny 10 isaky ny alina. Tena zava-dehibe satria teneniko hoe mbola mitombo ny atidohan'ny tanora hatramin'ny 25 taona ny cortex préfrontal zay le afatsika mandinika zay tokony hitombo tsara torimaso. Mila ampy torimaso fa tsy miaro tory manao jeu vidéo na mijery écran. Mila mihetsika manao fanatanjahantena isan'andro ny tanora adiny iray eo. Tena ilaina zavatra hoe mihazakazaka milalao, mandeha bisikileta sy ny karazany, ilaina zavatra ary adiny mihitsy zay ankehitriny tena mila isan'andro mila mihetsika. Mila misakafo ara-pahasalamana. Dia ny ray aman-dreny raha za misalasala manantona mpitsabo raha tsy andrasahirina afaka manantona mpanabe na manantona psychologue, afaka manantona pédopsychiatre za matahotra mihitsy fa tena ilaina mihitsy satria ny fahasalamana ara-tsaina tompoko dia anisan'ny miteraka klema lehibe tsy ahafahan'ny tanora mivelatra. Tena olana goavana io rehefa tena tafiditra anatin'izay olana ara-tsaina izay ny tanora tena potika tanteraka ny ao aviny. Ny fisorohana dia mitaky fikarakarana sy fanaraha-maso ny toe-javatra ara-tsaina sy ara-batana ary ny fitadiavana fanohanana rehefa ilaina izany. Zava-dehibe araka izany ny fifehezana, ny fihetsepo ho an'ny manodidina fiarahamonina sy indray aman-dreny ny fihainoana ireo tanorantsika ireo no lohalarana tokony ataontsika. Isany mety hoe antony lehibe ihany koa mahatonga ny olana ara-tsain'ny tanora io ny fanaovana tery-vaimanta moa zany na pression amin'ny zavatra iainany ohatra amin'ny fianarana ny fanerena azy be tsy maintsy ahazonao ty ambony amin'ny asa ny fanerena azy anaraka asa mety hoe eritreretinao ray aman-dreny ho mahasoa azy nefa tsy ao anatin'ilay izy dia lasa tery-vaimanta ny anatanterana an'izay tsy eo ny eo no mety hisy olona hoe olana ara-tsaina fa mitambatambatra dia mandeha miandalana eo dia lasa mahakasika ny fiainany amin'ny ankapobeny ilay izy. Ny tsara indrindra dia ny fitrandrana ny talenta ananan'ny zanantsika ananan'ireo tanorantsika ireo hoe inona ilay talenta ao aminy dia ino no hanosehana azy moramora sy hitarihana azy amin'ny lalana tsara izay tokony hitondrana azy. Akatona ny mahakasika ny lohahevitra anankiray iny arany fa ny tifohidra fiava tifohida no lohahevitra faharoa etsika eto amin'ity tapany faharoa amin'ny fandarana androany ity araondray arany fanazavana.
kilasiana ho isan'ireo aretina teraky ny tanana maloto ny typhoïde na typhoïde. Aretina azo no ny fidiran'ny loto ka miteraka otrika aretina entin'ilay bibin'aretina antsoina hoe salmonelle. Salmonelle dia misy hoe typhi A, typhi B. Misy karazany anankiroatran'izay zany le izy. Ny tsara marihana dia io koa ny antsonony teny frantsay hoe fièvre typhoïde. Amin'ny teny médical moa zany dia antsona hoe typhoïde fotsiny. Vokatry ny fidiran'ny io le bakteria io amin'ny alalan'ny tanana maloto. Zany hoe rehefa mikarakara na mihinana sakafo ka tsy misasa tanana dia mety tafiditra izy raha ohatra ka misy an'izay le tanan'le olona. Io koa mety fitaovana fotsiny fisakafoanana no maloto. Misy olona mantsy tena manaja tsara ny fahadiovan'ny sakafo saingy rehefa manasa ny vilia izy manasa koa ny sotro sy ny mitovitovy amin'izay dia le rano maloto ihany no anasany an'le izy dia tratra ihany izy rehefa avy eo. Ankoatra ny tanana maloto sy fitaovana maloto ampiasaina mety ho azo avy amin'ny sakafo tsy voasarona ka hipetrahan'ny bibikely ihany koa ny typhoïde. Tonga ny lalitra tonga amin'ny bibikely dia mametraka zavatra amin'ireny sakafo ireny dia tratra ihany koa le olona rehefa avy eo. Na zava-pisotro ihany koa toy ny jus izay mangatsiaka dia ireny mety mamindra amin'ireny olona ireny. Mety misy koa mieritreritra hoe rehefa restaurant tsara na hôtely kitana zao dia hoe madio foana. Misy fotoana olombelona nge no mikarakary ny sakafo eo dia indraindray mety tratra ihany koa le olona rehefa avy eo zany dia mila mitandrina foana tsika manodidina an'izay zavatra izay. Diso ny fiheverana fa ny fihinanana voankazo manta no mahatonga ny typhoïde araka izany. Tonga teo ny manga mbola misy tsy latsakorana ozy ny sasany dia mahavoa ny typhoïde. Ahoana moa ny anazavana an'izay zavatra izay? Ny voankazo rehefa mbola tsy masaka izy tsy mitsana dia tonga ny vovoka izay vovoka maina mbola tsy avy tsinona ny orana dia tsofin'ny rivotra dia mipetapitaka amin'ireny voankazo ireny le izy. Dia misy ny olona sasany tsy mahafantatra fa iny vovoka iny ange dia mety misy diky efa maina entin'ny rivotra iny mipetaka amin'le voankazo ka raha vao tsy avy ny orana dia tsy lasan'ny orana iny le karazana vovoka iny. Dia misy olona tonga dia maka an'le izy dia tonga dia mihinana an'le izy tsy misasa fa fafana fotsiny amin'ny akanjo eo le izy dia mihinana dia tratra izy rehefa avy eo. Misy karazany olona sasany indray mahita an'le voankazo efa latsaka masaka le izy dia eo ambanin'le hazo fihinam-boange dia misy zavatra maloto mety dikina petrapetraka teo fa efa maina dia tsy hitanao le izy dia nilatsaka teo le izy dia tsy misasa akory dia izy tonga ianao dia mihinana an'le izy. Na koa alain'le olona iny dia tonga dia amidiny eny amin'ny toerana fivarotana eny, mety eny ambony latabatra io, mety amin'le lafika kely iny fotsiny dia ianao tonga dia mividy an'le izy fotsiny dia mihinana ambolony. Hoy ny fitenenana tsy sasana akory le izy fa avy hatrany dia raisina dia hohanina tsy misasa dia tratra ianao amin'izay fotoan'izay. Zay le fanazavana an'le voankazo izay tsy latsakorana amin'ny ankapobeny zany. Noho izany amin'ny loto zany ny tena fototra mahatonga nyity typhoïde ty. Mba tsy hitenena tena mihinana ny diky mihitsy dikin'olona mihitsy le olona amin'izay fotoan'izay zany. Mety arary-kibo andosy anavo be ilay olona nahazo ity otrika aretina azo avy amin'ny tanana maloto ity. Mety mieritreritra ny olona hoe ao amin'ny kibo ihany no misy problema dia ao ihany le izy marary ny kibo hoe mety misy zany feno rivotra izy mizizihatra izy fenofeno eo amin'ny vavony eo dia ohatran'ny te-andoha lava tsy mahina-kanina azy vokatra zavatra marina zany hoe zava-misy maneno eo amin'ny ilany ankavia gargouillement ozy izay dokotera na hoe ohatran'ny misy zavatra rivotrivotra tsapatsapaina dia ohatra manenoneno rivotra zay ngamba ny ilazana azy mifaritra amin'ny ankavia eo ambanimbany foatra eo zany misy an'izay zavatra zay. Dia misy indray sasany tsy mahitsy mivalana hono tsy voatery mety misy ny fivalana fa tsy voatery mivalana akory le olona fa indraindray ary izy tohana constipé zay zany mahavoafitaka ny olona dia lasa hoe tsy mivoaka izy roa na 3 andro
de gaga fa hoana ary ny manao zany zavatra zany ohatry ny fenofeno zany tsy tavavoaka midiky zany a fa simba ny microbiota ao anatin'ny tsinay zay natao iaro ny amin'ny tontolon'ny tsinay sy ny fahasalaman'ny vatana mihitsy zany ireo zany manao zay fa rehefa betsaka loatra le bakteria ratsy tafiditra le mahatonga ny typhoïde de tsy resiny le bakteria tsara tsony le izy de mikorotana am'izay le tontolo iainana de zay mahatonga n'le hoe sady mikorotana ny fandevona-kanina de lasa le olona mereraka izy de lasa constipé izy a na hoe tsy matavavoaka tsony a le diky amin'ny voajanary n'isan'andro iny zany tsy vitan'ntsony le izy de rehefa mivoaka koa nefa rehefa de lasa manao ohatrany hoe débacle diarrhéique zay dokotera na hoe lasa mitosaka be lasa feno rano le izy de aveo mitohana indray rehefa aveo fa ny tena manaitra ny olona de le hoe ahoana ary no misy tazo mahery be le tazo koa amin'io a dia mahitsy ohatra hoe eo amin'ny 60 degré na 70 degré de tsy miakatra midina le izy fa mahitsy foana sa fièvre en plateau zay ny etsona azy zany ary nga vitan'zany fa rehefa alaina ny tosodra n'le olona ka jerena ny fitepon'ny fony a de normal na miakatra ny hafanan'le olona na 7 amin'ny 3 na 70 degré de mijanona ho normal foana fitepon'ny fo zay ny atao hoe signe pathognomonique de la fièvre typhoïde na hoe tena iavany ary tsisy mitovy am'izay mihitsy ny aretina rehetrarehetra zay mahazo ny olombelona zany fa ny typhoïde ihany no manao an'izay zavatra zay na dia hitataratra aza nefa ireo soritra aretin'ireo ny fanaovana ny fitiliana na analizy ihany no tena mamaritra marina ny aretina ka ahafahana mandray ny fitsaboana mifanaraka amin'izany rehefa atao analizy izy a dia hita hoe misy an'le antikoro zay miforona vokatry ny fidirana io a bakteria ratsy io ao aminy de io antikoro io zany na le hery fiarovana io no hitan'ny laboratoire de avoakany izy rehefa tena tratran'ny fièvre typhoïde le olona de tsabony izy a amin'izay fotoan'izay mety mahazo ny salataona sy ny karazan'olona rehetra ny typhoïde araka izany azo tsaboana tsara kosa nefa ny typhoïde azo tsaboana tsara le izy a misy ny fanafody eo amin'ny 10 andro eo zany a ny fitsaboana azy ty ndana manatona tompitsaboana de atao analizy kely fotsiny ianao a de tonga de hita io karazana aretina io zany fa ahoana moa ny zava-miseho raha ohatra ka avelao amin'izao fotsiny hinanananana paracétamol le fotsiny a hinanananana vitamine calcium magnésium sy ny sisasisa rehetrarehetra io inona ny zavatra mety loza mety miseho ny zava-doza de zao manimba ny tsinay a io typhoïde io mety misy raha kely mandeha io sy ny sisa fa le hoe mandavaka mihitsy an'le tsinay le izy perforation intestinale zay miteraka fahafatesana raha ohatra ka tsy tratra ny fotoana ny fandidinana zany amin'izay fotoana zany de tsy maintsy tapahana mihitsy le ampahana tsinay zay misy an'le lavaka fandidina lehibe tena sady mandany volo zany a no mila dokotera tena mahay azy mihitsy a ny manao an'izay a no zany a aza vela ho tonga amin'izay fotoan'izay le izy anenenanao io nefa zavatra 10 andro fotsiny fitsaboana nge raha manatona tompitsaboana ianao afaka mandray an-tanana sy mitsabo ny typhoïde avokoa ny dokotera rehetra amin'ny ankapobeny fa tsy voatery manantona manampahaizana manokana na spesialista ny fiarovana ihany anefa no isany tokony ho atao lahara-pahamehana misy ny vaksiny zay entina miady amin'ny typhoïde misy zao taloha raha ohatra ka tadiditsika de misy an'le miaramila hoe na gendarme na polisy hanao fiofanana mafimafy izy arabatana le kotrana zay ny ilazana azy a de hoe mitsindrona TAB le TAB de hoe mba hatanjaka tsara hony a de manao an'io a TAB io tsy mampatanjaka zany io fa miaro amin'ny typhoïde zay raha ny teny marina zay le hoe TAB typhoïde A sy B le voalazako teo zany misy keo ny olona sasany a zay mety hivoaka ny ivelany izy a nanao mission ny ivelany a ka mety atahorana mety ho tratran'ireny karazana aretina azy avy amin'ny tanana maloto reny de manao an'io a TAB io koa izy a amin'izay fotoan'izay fa ny vaksiny tena tsara ary tokony ataon'io ary takatry ny olona rehetra de zay ny fahadiovana rehefa madio zany ny sakafo zay hoaninao madio ny tananao madio ny fitaovana fisakafoana madio ny tontolo iainana fitividio tsara ny toerana zay isakafoanany
aza variana fotsiny amin'le hoe malaza be ty sy ny ohatr'izany mba ahafahana miantoka sy mahatsara ny fahasalamana ihany koa ilaina ny mihinana odikankana indray mandeha isaky ny 3 volana ho an'ny ankizy raha indray mandeha isaky ny 9 volana ho an'ny olon-dehibe. Ny fahasalamana ara-tsaina sy ny olana ara-tsaina mety ho hita eo amin'ireo tanora sy ny tifohitra ireo loha hevitra ny hoentinay ho anareo niaraka taminay tato anatin'ny fandaharana roany aza misalasala raha misy fantaniana manitikitika mahakasika an'ireo loha hevitra anankiroa ireo misy laharana ahafahantsika mifandray sy ahafahanareo mandefa an'izay fantaniana izay azonareo atao hatrany koa moa no mangataka ny loha hevitra tiana entina ato anatin'ny fanadihadiana. Ny misoroka ny tsara, ny mitsabo sautara, entanina trantsika amin'ny fisorohana indrindra ao anatin'ny fahadiovana, mbola fotoana ihany koa zao ampiasantsika ireny gel hydroalcoolique ireny, ny aro vava-orona raha toka ilaina zany tsy voatery hoe hiarovanao handraisanao aretina any amin'ny olona na otrika aretina any amin'ny olona fa raha ianao ihany koa anatin'ny tsy fahasalamana dia tsara ianao mampiasa azy ireny mba tsy hiparitahy. Dia izay no anentanana antsika hatrany. Amin'ny toy izao indray ny fotoanantsika manaraka mametraka ny veloma mandra-pionary tompoko.